Fatelo mivavaka ataontsika dia mivavaka manangana dia tsy inona fa ilay programan'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara izay maneho fa firenena masina, firenena profetika apostolika Madagasikara, firenena miainga ambony ten'Andriamanitra Madagasikara. Noho izany manana tompo Madagasikara. Misy tompony ny fokotaninao, misy tompony ny tanànanao, tahaka ny hoe misy tompony ny tenanao dia Jesosy ny tomponao. Ohatr'izany koa any Jesosy ny tanàna sy ny olona. Voalaza amin'ny Salamo fa 4:22 manao hoe any Jehova ny tany izay rehetra ho aminy izao rehetra izao sy ny mponina ho aminy. Noho izany dia misy tompony ny tanànanao, misy tompony ianao. Rehefa manao vavaka fanoloran-tena ianao fanamafisana ny fanolorana ny tenanao dia aza dino mivavaka manamafy fa any Jesosy ny fokotaninao, any Jesosy ny tokantranonao, any Jesosy ny firenetsika. Voalaza amin'ny Isan'ny Apôstôly 7:20 Andriamanitra nametraka anao eo amin'ny fokotany misy anao io. Ka tendren'Andriamanitra tsara ny fotoana nipetrahanao eo. Hoe zao volana ianao mipetraka ao, zao taona ianao mipetraka ao, zao minitra ianao mipetraka ao. Ka rehefa vitanao izay asan'Andriamanitra izay dia sorona eo amin'izay ianao afindra ny toerana indray. Asan'ny Apôstôly 7:20 misy an'izany. Noho izany raha lafina bazy, ilay toerana izay nisy an'ny devoly taloha tao Edeny dia tavy nitongina satria nipetraka tamina volamena izy, nipetraka tamin'ny vatosoa izy, nipetraka tamin'ny emeraude sy ny safira isan-karazany izy. Dia amin'izao vanana izao dia ireo fikambanana satanika izay miaraka aminy dia mitady donjo mbola hipetraka ao, ary izay mahatonga ny firenetsika izay donginy zareo fotsiny. Noho izany tsy ometsika tantan'ireo fikambanana satanika intsony ireo arena rehetra izay napetraka Andriamanitra eto Madagasikara, satria avoaka an'Andriamanitra ireo arena ireo amin'izao fotoana izao. Araka ny teniny ao amin'ny Romanina 9:7-20 manao hoe fa izao zavaboary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa mpahatonga ny volamena mivoaka eto amintsika, ny safira mivoaka dia mitady akan'ireo arena ireo fikambanana satanika. Tsy ometsika azy intsony ireo fa ho alaitsika zanak'Andriamanitra ireo mba ninona ho avadika ho fitaovana, ho avadika ho vola, toriana, antarana ny filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra, satria voasokatra na hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazany tsara ny fanjakana ity vavolombelona ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany. Satria iainga eto Madagasikara dia fifoasam-pana lehibe farany izay vao ho tonga ny farany. Izany raha lasana bady dia ialehantsika kristianina no alehan'ny firenena. Izay sainao no zava-misy ao amin'ny fokotaninao. Raha matahotra lava ianao ao atokantranonao dia zagaga fa hisy tahotra ao fokotany misy anao. Raha miady lavinareo mivady ao atokantrano, azagaga fa misy ady korotana ao amin'ny fokotany misy anao. Matoly firenetsika tsy mbola mety milamina dia ntsika zanak'Andriamanitra izay mbola tsy mifankatia. Andera lasina bavy atambatra amin'ny fosiny saina amin'izay ny fitiavana, izany hoe ilay Jesosy izay niraisinao manokana ho tofoka hamonjy ny fiainanao, dia niraisiny ihany koa Jesosy, dia niraisiny tao anivy-bodirindrina amintsika koa Jesosy, dia niraisiny iray fokotany amintsika koa Jesosy. Andao hitambatra isika iray fo iray saina, anao vavaka amin'ny finoana atao amin'ny fitiavana ho an'ny fokotany misy atsika, fa izay aletsika kristianina no alehan'ny firenetsika. Mazava an'izany ary nitetikadiny Satana fa aka ireo zava-mahafinaritra rehetra araka ny efa nambarantsika hatramin'izay amin'ny Apokalipsy 9:20 misy ny antsoina zava-mahafinaritra ny teny. Akan'ireo izy tahaka ireo teknôlôjia amin'izao fotoana izao, ireo vatosoa sarobidy, ireny zava-mahafinaritra ny teny. Efa haitsika moa izy reny dia ao avadika ry zareo ho lasa zavatra mahafaty vatana sy ny saina ary ny fanahy ka atongavana any amin'ny farimy rehetra afo tsara. Fa ny planin'Andriamanitra kosa dia reny zava-mahafinaritra rehetra reny dia ho avadika ho zavatra mahavelona, zavatra mahasoa, hitondra aina araka ny voalaza ao amin'ny Jeremia 9:20 manao hoe fa izao Jehova dia manana hevitra hiverana anareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo ny fanantenana ny amin'ny farany. Noho izany programan'Andriamanitra ampanaoviny antsika dia alainy ireny fitaovana ireny, reny arena rehetra napetraka Andriamanitra ireny dia ho avadika ho fitaovana
asony vatana ny saina ary ny fanahy ho lasa pilipitra hitoritsika ny firazany tsara dia ho tonga ny an-danitra ny mpiaramonina antsika, ho tonga ny an-danitra ny ankoina atsika, ho tonga ny an-danitra ny firenentsika. Noho izany raha lasana bady andeha tambatra ny fikaratsika mivavaka amin'ny fitiavana. Fomba aomby ny vavaka ataotsika dia tiavo ny fokotaninao. Saky ny tiavanao ny tokantranonao dia tiavo koa ny fokotaninao. Ka raiso amin'izay ny andraikitra amin'ny alalan'ny fiombonam-bavaka ataonareo an-tanàna. Ao zany ny vavaka fiarana amin'ny fony ho an'ny tanànatsika, fiarana amin'ny fony ho an'ny mponina, ny fiarana mandrava ny asan'ny devoly eo an-tanàna amin'ny alalan'ny famafazana ny rano Jesosy, amin'ny alalan'ny fanirana ny anjely anao an'izany mitsika rehefa avy eo. Ary ny faharoa dia zao hoe vavaka manangana raha nasa eo amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny alalan'ny famohanao tenim-pahefana. Rehefa maheno vaovao ianao dia ohatra hoe vaovao mampalahelo amin'ny gazety na mampatahotra amin'ny gazety, sao dia avoy ny tenim-pahefana satria izay le vavaka manangana. Atao ihany koa fananganana fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana, satria Andriamanitra dia mipetraka eo ambony hira fiderana araka ny Salamy 2:27. Ary ny azonao reo atao ihany koa araka ny volazantsika tany aloha dia hoe atolory an' Jesosy hatrany ny tanànatsika, amafiso tany Jesosy ny tanànanao. Teneny foana isaky mivavaka ianao hoe efa manana tompo ny fokotaniko, noho izany tsy any devoly ny fokotaniko. Tanterao arazay vavaka anankitelo zay. Fa ny firenentsika dia firenena voafidin'Andriamanitra, firenena masina, efa nidiny Jesosy tamin'ny rany ny firenena malagasy araka ny voalaza amin'ny petera voalohany 2:2.